avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Manulcianoni Vovò. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni Vovò. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni Vovò. Eritsalamara Jonarvelo no voatendro Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao mandritsy ty fiadidiny fanavaozana ny Repoblika ya Madagasikara ty araka ny fampafantarana androany. Mitombo isan'andro ireo vodrina sy pejy amin'ny tambazotra mitonona ho Génération Z eto amintsika. Tranga izay mahavery ny mpanara-baovao noho ny faneho-kevitra izy ireo mifamely nefa samy milaza ho ny andohan'ny tolona ankehitriny. Nosakanana tsy afaka niditra tao amin'ny toeram-piasan'ireo mpiasan'ny orinasa Jirama androany. Izy ireo izay mitaky ny ampy atoana tsy misy atakandro ny sata vaovao izay mifeno orinasa amin'izao fotoana izao. Mitaraina ny vadin'ireo Tatsamso ny fianakaviany manoloana ny tsy fisiany fampitam-baovao marina avy amin'ireo tompona andraikitra efa bolana teo aoriana. Fokotany maro eto andrenivohitra no nahitana hetsika mitaky fanalana sy fokotany hatramin'ny androany. Larana voalohany eo anivo miboribory-tany fahadimy teny Ambatomaro ampanitokana sy nanisana ny antsiprian'izay. Migadondrany amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa no ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Eritsalamara Jonarvelo no voatendro Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao mandritsy ty fiadidina ny fanavaozan'ny Repoblika ya Madagasikara izay tarihan'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ity araka ny fampafantarana ny ariva teo. Gabaeloa. Totosa teny amin'ny lampam-panjakana voalohany ariva teo ny fanendrenan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ka Eritsalamara Jonarvelo no voatendro isahana an'izany andraikitra izany. Amin'ity fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana izay tarihin'ny filoham-panjakana kolonely Randrianirina Mikael ity. Pahay toe-karena ity Prime Ministre vaovao ity ary manana traikefa eo amin'ny fifandraisana iraisany pirenena raha ny fampahafantarana. Araka ny andiny fahefatadimampolo ao amin'ny raha-pandrena dia tendrena ho Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta alelotoa Eritsalama Jonarvelo. Angatan perencanaan yang sangat besar. Tujuan komunikasi di tona di membangun sebagai serik dia sila dari diplôme d'études approfondies en économie industrielle et de l'emploi dans l'université de Toulouse 1 dans France di Ténèbres. Ada itu Prime Minister dia manana faizana manokana sy traikefa eo amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Manana ny maha-paizana manokana koa izy ary pahay toe-karena industrialy sy fananana asa ary indrindra fahaizana ihany koa eo amin'ny lafiny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny secteur privé. Izany dia misehatra fiarah-miasa nisy niaraka tamin'ny Banque mondiale, Banque iraisam-pirenena, ni programme des Nations Unies pour le développement, ni Banque africaine de développement, ari eo ihany koa ireo mpamatsitola iraisam-pirenena manerana amin'izao fotoana izao. Andiny foana ary tsy manan-kely intsony ireo fepetra teo aloha izay mifanohitra amin'izao ty mpanjakana izao. Eto zany dia mirarisoa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta vita be amin'ny adidy masina miandry azy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.
fa mitombo isan'andro ireo vondrona sy apejy amin'ny tambazotra mitonona ho génération zay dia eto amintsika trango izay mahavery mpanara-baovao noho ny faneho-kevitra izy ireo mifanipaka sy mifamely nefa samy milaza ho ny andohan'ny tolona ankehitriny tolona izay mitaky ny fanavaozan-drafitra sy ny fanavaozana amin'ny Madagasikara. Matoan-datsoratra GNZ tsy ahitana mpikambana sy mpanaraka maro. Misy koa ireo GNZ tsy ary ahitana mpikambana sy mpanaraka maro ihany koa. Raha atao ny fanisana amin'ireo tambazotra tserasera, raisina ohatra amin'izany ny Facebook, tsy latsaky ny 5 ireo vondrona sy pejy mitonona ho GNZ na GNZ, mampiasa ny anarana GNZ fa ny toy n'ilay GNZ no misy mahasamihafa azy. Tsy hidirana eto ilay hoe GNZ isam-paritra sy faritany fa ny horesahana dia ireto mitonona sy milaza ho misehatra eo amin'ny nasionaly, izany hoe hikambanan'ireo GNZ manerana ny nosy na manerana izao tontolo izao. Ety am-piandohana, iaraha-miaiky ary isaorana ny fandraisana andraikitry ny tanora isan'ny angadina ananana sy finahitana ity tolona ity, tolona izay nandresy na inona lazaina na inona ambara. Samy mioby ny rehetra satria nisy valiny ilay hiram-pitolomana mitsangana ry tanora, ka dia nitsangana tokoa ireo tanora, ireny ny arahana hita ireny. Ekena ihany koa fa nitondra anjara biriky tamin'iny tolona iny ny tambazotra tserasera, indrindra ny Facebook, ka nahafahan'ireo mpitolona ny fanerasera, ny fampita vaovao, ny fanentana sy ny sisa. Fa rehefa miresaka izay tambazotra tserasera Facebook izay, tsikaritra ihany koa fa mitombo isan'andro mba tsy ilazana hoe isan'ora ireo vondrona sy pejy mitonona ho GNZ. Dia very ny malagasy fanina ny mpanara-baovao hoe iza mireto no tena izy. Rehefa dinihana sy alalinana mantsy toa samy milaza fa irosona ny fanovandrafitra, iadina ny kolikoly, ampy izay ny fanaovana tsindry sy fanapara-pahefana sy ny sisa. Samy tsara zany, fa mifanindran-dalana amin'ireo koa, hita fa toa misy amin'ireo samy pejy na vondrona GNZ no toa mifamely sy mifamaly. Misy amin'ireo pejy na vondrona GNZ no mivoy zavatra hafa ankoatra iretsy voalaza etsy ambony. Ao ny hita fa toa samy mpinamana, mpiavana ihany no mifehy ilay vondrona na pejy GNZ ka toa lasa akamakamy zany, toa misy roam-pihavanana izany no hita ny mpijery sy ny mpamaky. Ao ny miezaka manenjika ny pejy na vondrona hafa ilazana fa izahay no tena GNZ ny andohana. Ao ny mametraka fa ireto no takiana, ireto no mila atao ary raha tsy izay no miseho sy mitranga, miverina midina an-dalambe izahay GNZ. Misy ireo mivory fa tsy mila an'ireto olona ireto na ireto vondron'olona ireto, fa raha vao izay no hita anatin'izao teteza mita izao, andray fepetra indray izy ireo. Misy indray ny milaza fa ilaina ny fifampidiniana sy fifampianona, tanora izahay ka mila ireo zoky manana traikefa sy fahalalana, iara-iasa ho amin'ilay Madagasikara tsaratsara kokoa. Samy ireo mitonona ho pejy sy vondrona GNZ ao anatin'ny tambazotra tserasera zany, ary santionany amin'ireo tsy vito-fipijeriny izy ireo, santionany amin'ireo faneho-kevitra mifanipaka ataon'izy ireo. Ny nitolomana teto, ny ho fampiraisana ny vahoaka malagasy izay voazarazara na tranga samihafa. Ny nitolomana teto, ny amindronana hery ahafahana manarina ny firenena izay latsaka ankaterenina. Ny nitolomana teto, ny anomezana sehatra ny tanora ampandraisana anjaran'ny malagasy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy hoe mifanipaka amin'izay akory ny zava-misy androany fa ayahin'ny mpanara-baovao ihany ireo manoloana ny fahamaroany reto pejy sy vondrona GNZ. Iaraha-malala mantsy fa tsy mbola vita ny tolona ka mbola ilaina ny hery-velona isan-tokony, indrindra ireo tanora GNZ na GNZ, ka eo anatrehan'izay indrindra no mahavalalana ny hoe iza amin'ireo ary ilay GNZ hoeno teny, iza amin'ireo ary ilay GNZ ho arahana ny toromarika omeny. Efa nandeha teto mantsy izany hoe izao sy anao, isika rehetra izao no GNZ, ka asa na noho izay no nahatonga ireto GNZ maro hita etsy seroa mameno ny tambazotra tserasera ireto. Feny, tsy misy manohitra na miady amin'ny GNZ akory eto, fa ny tanjony rehetra raha mbola malagasy dia ilay anana Madagasikara tsaratsara kokoa, mandroso, tsy misy kolikoly sy fanapara-pahefana, anjakan'ny demokrasia, fa mba tsy hampirorosaina ny malagasy, tokony ifandresy lahatra ireo vondrona sy pejy mampiasa ilay anarana GNZ, ka ho GNZ iray ihany no misy manerana ny Madagasikara sy maneran-tany, ivondrona n'ireo GNZ rehetra. Ho tokana ny toromarika, hitovy ny fomba fijery, iraisana ny baiko-pitolomana. Arena tokoa ny fahasamihafana hoy ny fomba fiteny, fa tsy mampandroso koa nefa ny fampizarazarana sy fisaratsarana. Ny akanga maro tsy vakinam-bo, izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, atsipony tady eny atandroko ny omby, atsipony teny ao am-pony ny mahalala.
izay ny matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny zava-misy diavin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa tena nisy ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ny mamy Ravatomanga navoaka amin'ny PAK na ny tendrom-pitsarana amisahana ny ady amin'ny kolikoly ahoany mpisolo vava ny maître Rafidson Eric Androany. Eo anatrian'izay mampia ihany fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra sasany eo anivon'ny pôle anti-corruption raha ny fanehoan-keviny ka tokony hojerena amin'izao rivo-piovana mitsoka eto amin'ny firenena izao. Honina saina. Nandiso ny filazan'ny itony mpampanolalan'ny eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK izay nilaza fa tsy namoaka didy fampisamborana iraisampirenena ho an'ny mamy Ravatomanga Androany ny mpisolo vava Rafidson Eric. Ny tenako mihitsy no tao amin'ny pôle anti-corruption tamin'ny alakamisy ary mahafantatra sy nahita ny namoahana aniny dossier mahakasika na mandat d'arrêt international iny. Misy mivoaka anaty Facebook hoe ity le mandat dia aveo misy taratasy indray communiqué milaza hoe tsy marina io mandat io, za eto dia milaza hoe tena nisy mandat d'arrêt tokoa nivoaka tao amin'ny pôle anti-corruption. Ny mahagaga zany dia izao hoe fanahoana ilay fampanaovana ambony izay maître de poursuite io no mamoaka ny anatin'ny tambazotra tserasera hoe misy diso ilay procédure. Izy ihany no manao an'ilay poursuite, iry zareo ihany no manao an'ilay fanenjehana amin'ny alalan'ilay mandat d'arrêt international dia izy ihany no mamoaka rehefa aveo any anaty fantatry ny rehetrarehetra any anaty haino aman-jery hoe misy fay le procédure. Ohatra ny mampieritreritra zany hoe dia sanatria ve karazana double jeu ilay zavatra atao raha ohatra ka izay le izy engane mba ho diso za aloha zany dia tena valalanina mihitsy hoe vitan'le olona no mamoaka taratasy dia aveo milaza hoe tsy namoaka taratasy ny engane mba ho diso fa ny olona zany rehefa mijery dia ozy izy ny olona efa tia madamo ty ve ny avoakan'le olona lasa zay ny lecturan'ny olona. Maro ny tranga mampiayay amin'ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra sasany eo anivon'ny PAK ho hiatrany ity mpisolo vava ity. Aza manaiky ho fitahanareo fa ny dossier maloto rehetra ahafahana manadio an'izao firenena izao dia tokony ao anatin'io PAK io. Ny dikan'izay ny olona manana tombotsoa handorana n'io PAK io dia mety olona manana dossier na olona voatontonona ao anatina dossier ao amin'ny PAK. Raha ny sosokevitro zany io raha zany tena tokony hoarovana mafy mihitsy mba tsy ho tonga amin'izany adalana mamoafady zany. Tsara le fanovana fa ho anahy tsy rafitra ny problema fa olona, tsy ny rafitra no mahatonga ny kolikoly fa ianao olombelona no manao kolikoly, ianao no manaiky manao kolikoly fa tsy ny rafitra velively no atao excuse. Rehefa tsy manao ianao ninona rafitra eo dia tsy misy ny kolikoly. Anazavako azy ataoko hoe hevitra tsotsotra ny congélateur dia natao hitehirizana sakafo. Rehefa sakafo madio ny tehirizinao anaty congélateur dia madio foana le sakafo. Fa rehefa sakafo misy olotra no tehirizinao anaty frigidaire ao anaty congélateur na ataonao mangatsiaka sahala amin'iny na ovainao sahala amin'iny io misy olotra foana ny sakafo ao. Ny dikan'izay tsy le congélateur no tokony hosoloana fa le sakafo no esorina tsy halao tsy hanimba ny sasany. Raha iverenana ankoatra izay resaka didy fampisamborana iraisam-pirenena any mamy Ravatomanga izay no resahany teo anivon'ny PAK ihany koa maly fa misy olona iray tamin'ireo voapangana nanonona ny anaran'ny Ravatomanga mahakasika ny raharaha Boeing 777. Ho an'ity mpanaraha ity fantatra ihany koa fa mitohy ny fanadihadiana azy ataon'ny rafi-pitsarana misahana ny kolikoly ao amin'ny nosy Maurice na ny FCC momba ny raharaha famotsim-bola. Ny FCC izay nandray fepetra ka nogiazana ny kontom-bola n'ity mpandraraha ity anatin'izao fanadihadiana azy izao. Fa mitady ny fomba rehetra amin'izao fotoana ireo mpanao politika volomboasary ahafahana miditra anatin'ny fitondrana amin'joro ankehitriny. Eo anatrian'izay manaitra ireo tompon'andraikitra voakasika ireo solom-bava-bahoaka ho mailo sy ho sarotiny amin'ny tolona ny arana tamin'ny vahoaka malagasy teny Ankanja. Andao arahantsika ny anjiprian'izay. Fivoriany atsy fanambarana eroa raha ny misongadina tao anatin'ny 27 raha farany nataon'ny vondrona antoko politika fikambanana sy ny sisa. Foto-dresaka ny an'olotra minisitra nitady toerana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao itsangana eo. Manoloana izany miantso fahamailona
miantso fahitsiana amin'ireo mpandidy sy mpanapaka ireo solombavambahoaka indrindra manoloana ireo mpamadika palitao mpisavika atolona sy ny sisa. Niteotsika nanala ny fitondrana teo aloha ny orange dia raha ohatra ka apiditra orange eo ihany dia ny eo ihany no eo tsisy fiovana ary tsy izay no nitakiana teny akanja fa ny fitakiana teny akanja dia manala tanteraka ireo zavatra tsy mety rehetrarehetra ka manoloana an'ireo groupe maromaro zay orange zay mbola te hibody fanjakana zay mbola te hitsofoka ao amin'ny fitondram-panjakana io dia mahatoky anareo ny vahoaka ry mpitondra fanjakana satria maro n'ireo bibilava ary maro ireo caméléon ny ilazana azy ireo mpivadibadika palitao mamory ny syndicat zao dia mandeha marchandise azy indray zao hoe groupen'olona ry dia za tolory dia manome vola ka lasa tsy mirefléter an'ilay tolona zay natao teny sur terrain ntsony zany ny zavatra misy dia lasa hiverina amin'ny teo ihany ny teo ka mila mailo tsara zany tsika amin'izay zavatra zay. Anisan'ny naresaka tato ato izay ny tao amin'ny faritra Menabe manao antsoava amin'izay fa hamailona izay ny tompon'andraikitra any antoerana. Tsy ekena ny ataontsika hoe fandrebirebena saim-bahoaka ary matoky tanteraka ny filoham-panjakana izay colonel Michael amin'ny fijerena akaiky satria amin'izao fotoana izao dia mirotoroto maro ireo olona izay tsy fantatra amin'ny fahatsorany nga filoha dia manatona daholo. Misy fiantsoana nataon'ireo olobe ireo député misy député 10 moa any amin'iny faritra Menabe iny dia misy Irma Ranaky 3 izay dia mahafantatra fa misy ihany koa solombavambahoaka indépendant izay milaza azy fa lasa miaraka amin'ilay fitondrana amin'izao fotoana izao kanefa raha nisy ny lana azy amin'izany hoe fanoerana zany dia tsy hita izy. Madagasikara vaovao fanavoazana no hirosona ka tokony izay no sary iseho fa tsy fivadiana palitao sy fijampiana tolona raha ny fanehoan-kevitra. Matony vahoaka nanala ny andro Rajoelina sy ny forongony dia tsy mety amin'ny intsony izany fofona orange amin'ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny fitantanana firenena mainga zany amin'ny fokotany ny commune ny ministera maro samihafa. Dikan'izay amin'izao fotoana izao dia mila manaiky ny régime Rajoelina fanalohany vahoaka ianareo mba fantaritsika ve fa firifiry ohatra ireo solombavambahoaka zay hitanao mbola ny validé ny prime ministre zay notendreny ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny prime ministre Zafisambo. Androany ireo olon'ireo mihitsy no miazakazaka mandeha makany amin'ny présidence izay mitarika an'ilay fondation de la République de Madagascar androany milaza ndray fa naminy izany pratika politika izany no nedivany vahoaka teto sy tiany vahoaka esorina teto ka tsy tokony hiverina intsony. Ilaina ny fifanomezan-tanana ampandrosoana ny firenena fa ilaina ambonin'izay ny fahamalona tsy hiverenany ny fahavoazana tany aloha amin'ny mpanimba sy mpisavika ary mpanodina ny tolona ny arahananao raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka hatrany. Ao anatin'izay fanohikevitra samy avy izay hatrany fotoana izao ametrahana ny tany tandalana irosona makany amin'ny fanovana izay notakiany vahoaka teny akanja ho ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga androany. Isan'ny takiana ny amongorany ireo tsy maty manota amin'ny fandrobana ny harem-pirenena sy ny kolikoly Rina Fitiavana. Veranjavony tsy hita taratra treto ny toy ny raraboina 777 ny resaka fanapoizinana teny Ambohimalaza ny fanondrianana harem-pirenena toy ny volamena fotoana izao ametrahana tany-tandalana irosona makany amin'ny fanovana izay notakiany vahoaka teny Ankanja tsy ekena ny famelana ireo tsy maty manota ho afamaina amin'izao takiana raiky izany hanokafana ny fanadaziny amongorana sy anasaziana azy ireo. Nisy ane teto reny raraha Ambohimalaza reny nisy teto ny resaka fanondranana volamena antsokosoko nisy ny volamena ny vadika avia anaty boro-panjakana zao nisy ny raraha boina 777 reny zavatra rehetra reny anisany nahatonga an'izao tololo zao daholo ka nidikan'izay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy ny fanady adiana mahakasika an'ireny mazava ho azy fotoana anatsikafona ny zavatra rehetra zao ary io ane mety hoe tsy ny fitondrana teo aloha ihany no tratra ao anatin'izay fa ireo rehetra zay nanao ny tsy nety teto amin'ny firenena dia tokony halalaka ny fitsarana hanao ny fanady adiana mikasika an'izay zavatra rehetra zay mba hipetrahany
ny hoe tanytandalana tokoa ary mba hipetrahany ny tena fanovana izay takiny ny vahoaka malagasy nandatsahana ny rany teny Akianja. Tsisy firenena androso raha mbola manjaka ny gaboraraka sy ny fisiany tsy maty manota. Endrim-panovana iray mila petraka ny fanarahan-dalàna sy ny fangararana anatratrarana ny fanjakana tsara tantana. Hitantsika ny tsy fetezana teto amin'ny firenena fa nisy ireny gaboraraka, nisy ny tsy fanarahan-dalàna, nisy ny fanaovana ampimamba ny arem-pirenena. Reny rehetrarehetra reny dia anisan'ny takiana teny Akianja tao anatin'izao tolon'izao daholo androany dia tokony hanatanteraka nyreny fitakian'ireny araky ny rariny sy ny hitsiny ny fitondram-panjakana. Tsy tokony ho adika ho valifaly politika ilay izy satria tsy tokony hisy tsony atao Madagasikara ny atao hoe tsy maty manota, tsy misy tsony ny atao hoe ambonin'ny lalàna raha iroso amin'izay tena fanovana tena marina izay tsika. Aminay tsy tokony alokaloka ao anatina hoe victime ny olona anankiray rehefa nanao tsy mety, fa rehefa nanao tsy mety dia tokony mandray ny sazy araka ny tokony izy ary araka ny lalàna velona ihany koa no anaovana an'izay fanasaziana izay. Fanovana mipakamakany amin'ny famahana ny olom-bahoaka sy ny fampandrosoana no andrandrain'ny vahoaka ka tokony ho tanterahany governemanta ijoro eo. Tokony arahientana ihany koa ny malagasy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanovana ka ho samy tompona ndraikitra ny olom-pirenena tsirairay avy ohatra ny fanohi-kevitra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity, nosakanana tsy afaka niditra tao amin'ny toeram-piasany ireo mpiasan'ny orinasa Jirama androany. Izy ireo izay mitaky ny ampiatoana tsy misy atakandro ny sata vaovao izay mifeny orinasa napetraka ny faharoan'ny volana aprily lasa teo. Manome vahana ny privatisation na ny fanomezana ny sehatra tsy miankina ny Jirama io sata vaovao io izy ireo ka mila ny fanovana ankoatr'izay mitaky ny fialany ny tale jeneraly sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky ihany koa ireo mpiasa raha ny fanazavana tamin'ity androan'ity. Nosakanana tsy afaka niditra tao amin'ny toeram-piasany ireo mpiasa avy ao anivon'ny orinasa Jirama ny maraina teo. Taorin'izay, nanao fanambarana mitaky ny ampiatoana tsy misy atakandro ny sata vaovao ny feny Jirama izay natsangana ny faharoa ny volana aprily 2024 ka ny amerenana ny sata teo aloha mandrabatonga ny dinika vaovao izay arahana mba tena ifanaraka amin'ny filan'ny Jirama ireto mpiasa ireto. Manome vahana ny privatisation ny Jirama io statut io ka mila ovaina ho izy ireo. Ankoatr'izay, mitaky ny alany tale jeneraly ny orinasa Jirama sy ny ekipany ihany koa izy ireo. Tsy tokony hiandry esorina fa mila miala avy hatrany raha ny fanohi-kevitra. Tsy nisy ny fivoarana fa ny fitombon'ny trosa no miopapana. Takinay ny fampiatona tsy misy atakandro statut vaovao fa verina amin'ny taloha manampatonga ny dinika vaovao iarahana mba ho statut tena mifanaraka filan'ny Jirama sy amin'ny filan'ny firenena. Tamin'ny 2 aprily 2025 io statut io izay takina ny fanalana azy. Ahantona aloha izy io ekena fiara-miasa satria statut io dia manome vahana ny privatisation ny Jirama. Iarahantsika malala fa ny angova dia sehatra stratégique eto firenena. Tsy azo mena ny privé izany fa tsy manakana fiara-miasa amin'ny privé izay ho tombontsoany Jirama. Momba ny tale jeneraly mila manao jeritotika izy 20 volana tsy hita izay nataony teto izay nitondrany Jirama. Aizy Jirama amin'izao mitombony trosa ny oatra ny fandaniana nososena natao tsindra azo lena ary nosarasarahana ny mpiara-miasa. Tsy miandry esorina izy fa mila miala. Raha tsy izany zahay ny manala azo amin'ny toerany, ny voaka malagasy ny manala azo amin'ny toerany. Izy sy ny ekipany. Tsy mila olona petrapetraka tsy manana trakefy amin'ny fitantanana ny angovo sy ny rano ihany koa izy ireo ka mitaky ny mpitantana manana fahaizana manokana ho amin'izany raha ny fanazavana. Mitaky mpitantana matotra, manana trakefy, manana vina, tsy vahiny amin'ny fitantanana ny angovo sy ny rano. Tsy mila olona petrapetraka tsy mahalala ny avisy havanana amin'ny Jirama amin'ny fitantanana ny ministera ny angovo sy ny rano. Ny DG ary ny mpitantana ambony ato amin'ny Jirama. Momba ampiasa ny Jirama tsy atao kilabao intsony zahay, tsy ahilika. Amin'ny politika fampandrosoana ny Jirama amin'ny rajiro sy rano, amin'ny lafiny fampitaovana, amin'ny tontolo ny asa satria mianga ato ny fanatanterana ny asa rehetra amin'ny jiro sy rano. Ekena fa tsy nahavita ny asa ny araka ny tokony ho izy ireo tompona andraikitra avy ao anivon'ny orinasa Jirama nandritra ny fitondram-panjakana teo aloha ka izay no antony nangatahana izao fanovandrafitra izao ho izy ireo. Ao anatin'izay fitakiana samihafa izay fa mandidina ny tontolo ny fampianarana, ny antso minisitra teo aloha tsy andalo ao amin'ny tokotanin'ny ministera ny fanabeazan'ny pireneny ireo mpiasa sendika eo anivon'ny ministera. Voalaza fa mbola ankasa hitarika fananganan-tsaina teny an-toerany ity minisitra teo aloha ity androany. Ankoatr'izay ny antso ny fitondrana vaovao ihany koa ireo mpiasa olona mahalala ny ady vilany ny fampianarana no tendrena minisitra manarak'eo. Gabay Eloano mitaritra ny Antsiprian'izay.
tsy ekena intsony ny fijabahana saondra malala Marie Michel ny raharaha eo anivon'ny ministera ny fanabeazana pirenena hoy ireo mpiasa androany. Ny ministra teo aloha saondra malala Marie Michel dia nikasa hanao sali drapeau miaraka ampiasa eto tokotanin'ny ministera androany. Inona ny droany mbola tokony hahafahany manao an'izany. Ny tolona zay natao dia miala Rajoelina sy ny firongony. Dikan'izay efa voaroaka izy rehetra ka tsy manana droit tsony izy hanao veloma ny mpiasa satria ny mpiasa efa tsy mpiasany tsony ary tsy manana mpiasa ato izy. Ny antongavana eto Voamaraina izahay mpitarika reto dia hanankana an'izany satria tsy manara-dalàna izany ary tsy enkenay mbola hijorony ireo firongony eto amin'ity ministera ity. Manoloana izany sy eo anatrehany zava-misy ankehitriny mangataka ireo sendika eo anivon'ny ministera ny fanabeazana pirenena mba ho tena olona mahalala sy teknisiana momba ny fampianarana no apetraka ho ministra fa tsy olona avy amin'ny sehatra hafa. Ny masotsivana napetraka dia kategorika ho an'ity ministerana ity tsy edina varotra izy io satria zay ihany no mampilamina efa napetraka amin'ny ambaratonga mahefa reo fepetra tokony ho ministra eto amin'ity ministera mahalala anay izay nahasarotiny anay ary aina fotoana vola komba mihitsy nafahana nanongotra an'ireo teo eny Ankanja mandraka androany. Zany mahasarotiny anay androany, zany mahatonga anay mijoro eto androany hoe miala maraina satria tsy tokony ny olona nanimba n'ity ministera ity no mbola miseho anajanajany sainam-pirenena miaraka aminay eto. Tsy nanana an'izany raso de vaincre zany izy hatramin'izay ary tsy nanana an'izany fitiavana anay zany akory manoloana ny tanindrazana iraha manana noho izany aleo izy miboely mandeha tsy mila azy mandeha eto afa-tsy amin'ny famindram-pahefana ihany. Tonga maraina be teny amin'ny foibe ny ministera ny fanabeazana pirenena Tetsy Anosy ireo mpiasa sy sendika eo anivon'ity ministera ity androany rehefa naharefa ho tonga teny antoerana hitarika ny fananganansaina tao amin'ny ministera ny solombavambaoaka voafidy tao amin'ny district ny Fianaratsoa voalohany ity farana izay efa tsy ministra intsony ka tsy manana fahefana ipetipentina io ministera io ka antony nahatonga an'ireo mpiasa tonga Voamaraina isakanazy mitohy ny tolona ataon'ireo mpampianatra ary manantena fanovana amin'izao fitondrana vaovao izao izy ireo raha ny fanamarihana azy teny antoerana androany. Ao anatin'izay fitakiana samihafa izay hatrany fa hiazo anantsiranana vetivetsika mivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa androany ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Sekren any Antsiranana isan'ny takiana izy ireo tsy misy atakandro amin'izao fotoana ny fialan'ny tale jeneraly ny orinasa manoloana ny fambojaliana sy ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa araka ny tokony ho izy ankehitriny sy tany eo Bezaraka olo Antsiranana. Efa ntaonany maro no niaritra fahasahiranana sy tsirarina ireo mpiasa nanao antsoanto sy tapaka nangataka fanampiana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana teo aloha nefa Tomaso be tsy mahita sy sofina marenina no nisy. Efa hela zay mitaregny zay tsy nijireny fitondragna teo taloha efa 2010 taogno ny tale generalinay Sekren mitondra ny orinasa zany hoe nanomboka tamin'ny mois de mars 2010 hatramizao 2025 zao tsy mitsahatra ny fahasahiranana mazay mpiasa ny orinasa mikorosofagna nony tsy fahaiza mitantagna misy. Efa 12 volana izao ny karama tsy voaloha latsakemboka amin'ny knapsa tsy hita makaiza rehefa marary tsy manambola ikarakarana tena izahay tsy rariny tsony izany hoy izy ireo feno alahelo. Eto araka ny banderole hitantsika io takinay ny fialany DG Sekren izao de zao tsy tokony misy andrasondraso fa mpamboty firenena mpamono fiainam-bahoaka araka ny lalagna misy amin'ny stati ny Sekren dia ny conseil d'administration no tompony andraikitra voalohany amin'izay raha zegny ka tsy ekegna raha ohatra ka mbala mahita excuse ireo mety hitanagna izy eo en place ka raha vano miaraka aminazy conseil d'administration monsieur le président ireo tsisy obligation de résultat tadiavindreo amin'ny DG Sekren fa ireo magna gestion des avantages mameno posindreo miaraka aminazy no ataondreo fa tsy mitsinjo ny mahatsara ny orinasa sy ny mahatsara ny fiainan'ny mpiasa. Zegny ny antony hitsangananay eto ary ambaranay koa fa
tadiavinay ny amindragna le conseil d'administration aty Antsiragnana. Fitakinan'ny fialany no tanjonay satria hatramin'izao tsy misy fahombiazana hita, tsy misy fivana fa vao maika amin'ny asimba ny toetra raha. Voalohany izay ao amin'ny sekreny hatramin'ny tondrasan'io DG ny sekreny io tsary nisy fahombiazana ny tondrasan'io orinasa io. Perte totale zay amin'ny resaka bilan ao amin'ny orinasa. Ke mangavy anareo ao an-tampony agnesitro io aingina dia aingina fa sahirana zay ao mampiasan'ny orinasa sekreny. Magnaraka zegny koa audit diavinay kanefa ny ray tegna tianay aviagna ampidira contrôleur d'État na inspecteur d'État ao amin'ny sekreny satria lavaka be ao amin'ny fagnodikodignana io volan'ny orinasa io. Ho avy ve ny andro vaovao ho an'ny sekreny sa ho very tanteraka ny orinasa iray nampiavaka ny Antsiranana tamin'ny lasa? Mitaraina ny vadin'ireo tantsambo sy ny fianakaviany manoloana ny tsy fisiny ny fampitambavao marina avy amin'ny tompon'andraikitra mahefy eo anatrihan'ireo filazana samy hafa mikasika ny tsy fahitana n'ilay sambo AW. Ny ala tao majanga efa bolana lasa izay samy maniry ny voan'ny marina amin'ny rarany rehetra. Ony tompona ony tompotsambo izay mbola vonina ny anony fikarohana raha misy loharanom-bavao maripotra ao anatin'izay. Christian Andriamiery, Kolomajanga. Very fanambola velo zahay ho ireo fianakaviana sy vadin'ny tantsambo miasa amin'ilay sambo AW tsy hita efa ho efa bolana lasa izay. Nanizingizina izy ireo tamin'ny fitarainana an-dalambe izay nataony fa velona ny havan'izy ireo ka mitaky fampodiana azy ireo tsy misy fepetra mba hiaraka amin'ny fianakaviany. Tambanana moa izay fianakaviana raiky zahay io satria raiky raha marary anay io. Havanay tsy hita anatin'ny sambo iny ihany. Ke zay mangataka vaovao maripotra avy amin'ny tompon'andraikitra sy manam-pahefana mikasika izany. Velona ireo havanay fa tsy maty. Akory ka ilainay ny famerenana an'ireo havanay tsy misy atakandro tompoko fa olom-pirenena malagasy izy ireny. Miombon-kevitra amin'ireto fianakaviana manao fitarainana ny tompotsambo izay nilaza fa mba sahiran-tsaina ihany koa mahakasika ity raharaha ity. Isorako andreo amin'ilay fitakiana vao ny marina adidy marina zany ny marina tokony hivoaka ary isorako andreo satria androany nahitako hoe misy an'ireo fianakaviana izay nilaza mihitsy hoe velona andreo mpiasa sambo ireo sy ny olona tanatin'ny sambo AW engany kozay satria zany niritsika tsirairay avy. Ngambany matoro amin'ny tena misy vaovao any amindreo ary tokony tsy atao mbanjavatra mpitondra fanjakana miengavy hoe mba tokony adiadiana satria hitatsika be ny resaka izay mita anatin'ny réseaux sociaux tokony jerevana akaiky tokony tsy ekena fitenenana vaovao amiko manokana tsy maripotra satria tsy ahitana indice tena izy kanefa tsy tokony avelatsika zavatra ohatran'ireny fa tokony hoe hiditra au fond d'enquête mba hahafahantsika ahitatsika ny marina. Tsy manaiky ny fampitsaharana ny fandoavana ny karaman'ireo tantsambo tsy hita ireo ny vady aman-janany sy ny fianakaviany ka miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky mahakasika izay. Tsisy raha manjavondavona kara io to zay mila marina mivoaka zay sady fa tsy nahazo vola tsony momba ny havanay reny koa zay tsy nahazo karama tsony momba an'ireo zay mosary zay mitaiza mizanaka mihina reny mizanaka mianatra. Olona reny tompoko any konsiderenay ohatra ny mbola miasa satria tsy hita reo fa tsy hoe maty tsisy rupture de contrat any dikan'izany raha hainy lalàna mikasika ny contrat de travail tsy tokony tapitapahany karaha io foana hoe vo vita an'izay de vita an'izay tsisy an'izany fa olo jiaby eo ambanin'ny lalàna satria mazanga eto tsy mba miteny mihitsiny mera ray aman-dreninay eto tsary mba nisy hoe natany anay sy nga mikasika ny tiraty. Tsy nametraka olana tamin'io fandoavan-karama io hoy ny tompotsambo tao anatin'izay 3 volana izay saingy miamitambesatra ny fandaniana sy ny tsy fisina ka izay no tsy nafahany nanohy an'izay fandoavan-karamana izay intsony. Efa niezaka zay nandritra ny 3 volana tsy nahitana ny sambo
namena ny karama zay naprofoko anareo teo any piesy rehetrarehetra ny fandraisana ny mpiasa ny sambo zay tanatin'ny AW zay tsy hitaka hatrany androany be ny ezaka fanatao ny karama telo volana efa natao izy io fa hiarantsika malala sarotra ny fotoana ny andalovan'ny société AW zay satria tsy nahitana sambo be ny dépense zay natao ary mahay mavesatra tsy hoe manambany hoe nanajanona fa hita mihitsy ny apela-tanana tsy mipermetra tsony ary nisy mifampiresahana niaraka tamin'ny fianakaviana tamin'izay ino ny hitandreo mety ary tsy fanomezana tsiny kanefa azadiny fa niezaka amin'ny lafiny rehetrarehetra ny tenanay fa ny Andriamanitra no tompon'ny fahefana fa raha niezaka nataon'olombelo efa natao niezaka azo natao rehetrarehetra efa natao ary mbola vonona hoe hanohy niezaka hatrany androany raha misy ny sosikevitra zay omena raha tsy ahivina olona 30 no tsy hita niaraka amin'ilay sambo AW nanomboky ny 20 ny volana jolay 2024 raha ny kasa ihazo any Komoro ka ao anatin'izay ny zanaka vavin'ny tompon'ny sambo iombona ny rotonta eto ny voahany marina ao anatin'izao raha izao mba hampilamitsaina ny fianakaviana etsy ankilany mitaky ny fanajana ny zon'ireo tantsambo ireo ny vady amanjanany sy ny fianakaviany izay ny koa no hoentsika misendredre teo anaty tokafoy mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny atranga mpiarahamonina tany Antsirabe mikasika ilay tovolahy sy tovovavy maty teo ambony fatana fandoroana biriky tao amin'ny commune Ambano district Antsirabe faharoa eo ihany koa ny fitakiana samihafa manerana ny fokotany samihafa eto andrenivohitra mikasika ny fanesorana sy fokotany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka aminay ary PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac ? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve ? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamamb. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny araba hatrany tomboky lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tovovavy sy tovolahy iray no hita faty teo ambony fatana fandoroana biriky tao amin'ny commune Ambano district Antsirabe faharoa androany. Raha ny loharanom-baovao azo nialoka teo ambonin'ity fatana fandoroana biriky ity izy roa. Akaviana vinay naho ny hafanambe sy ny asetroka nateraka ny fatana no niteraka amin'ny fahafatesana tamin'ity andro anty. Andrindrina Andriamiany Sokolo Antsirabe. Vatamangatsika miisa roa no hita faty teto amin'ity toerana fandoroana biriky teto Sahatsio Antsirabe atao anatin'ny commune Ambano fokotany tsara firaisana ity androany alatsinainy faha 20 volana oktobra 2024 tokony tamin'ny 5 ora sasany maraina teo eo. Raha ny fanadihadiana atao tetỳ an-toerana dia iray mpianakaviana iray izay mpanamboatra biriky andeha hanapakafo vao maraina ny fatana fandoroana birikiny no nahatsikaritra olona roa mitsirara teo ambon'ity fatana fandoroana birikin'olona ity.
taorin'izay dia nampandreny manodidina avy hatrany ilay ray mpianakaviana ka avy eo vao hita fa tovovavy iray manodidina ny 20 taona sy tovolahy iray manodidina ny 30 taona eo ireto hitavady ireto. Raha loharam-bavao hatrany dia nialoko atao ambony fatana fandoroana biriky ity izy roa kely ireto ary nisy sasena ataony tompona biriky teo ambony teo izay fiarovan'ireo biriky tsy olona ny orana ka tombalana noho ny hafanana be loatra sy ny setroka ateraka ity fatana ity no mety nitarika ny fahafatesan'izy ireo raha ny fanazavana. Ndeha hanapokafo aho zany hanapoka nyity be ty saty tianako dia ndiaka tohatra ako dia le tohatra teo amin'ny kavany niakatra tao ambony le biriky be io dia nijereko ohatr'izao zany nijereko ohatr'izao dia zay nisy tongotr'olona niroforovo teo le nisy azy teo dia rehefa niroforovo teo dia niakatra fa ahoana koa reto olona reto dia nidodo mitsotra hoe ia mampatorana reto fa mifahavitana dia jereko tsy nitsofoka tsony ohatrany zany satria isasio hoany zany misarony io dia avy ny orana dia nialoko izy zany tena marina natory nialoko atao atapany tao zany izy ny tena fahazahoko azy raha nitombotombana dia natory tao amboniny mahitsy izy zany ny vava nandrovo be zany ny vava no nahafantarako azy koa zay hoe maty izy le setroka le teto atratamboany zany no mahafaty raha mifandiniana azy dia ohatraohatran'izay tena mbola ao anatin'ny mahitsy izy mbola ao anatin'ny tena fandorana azy mihitsy izy zany. Raha ny fanadihadiana hatrany dia mpifankaty izy roa kely izay notomandry ireto ary samy miasa tombiriky eto amin'ity toerana ity. Raha ny fitantaran'ny fianakaviana ilay tovovavy dia nalahady fa 7 ambin'ny 10 volana oktobra 2024 lasa teo tokony ho tamin'ny roa tolakandro no niala tao tokantrano ity tovovavy kely ity nilaza fa andeha hitady volo ary izao hita faty dia dia satsy ho izao. Ilay tovolahy kosa dia tsy mbola fantatra ireo fianakaviana vehivavy mihitsy raha ny fanazavana azo. Trenirana mahitsy nantenany hoe mba andekarama ho dada dia tamin'ny mahaly rivariva tamin'ny roa izy niala tao dia ilay tanàna anatany Ampirambe dia rehefa niala tao izy dia kay moa inona ty fahafaterana no hita dia miprogramany hoe hitona biriky dia kay izy ty ilailahy ty zany fanadaladala tany dia ilailahy ty aloha tsy fantatra mihitsy tsy fantako mihitsy io ilailahy io fa raha araka amin'ny firesaka ny zalahy zany dia hoe ohatrany tsoro mandida izy io dia mikaramy ity ihany koa dia mifankaty zany izy ireo aloha araka amin'ny fahinoko araka ny filazan'ny olona dia mifankaty izy dia ireo dosa amin'ny fahafatesana. Araka izany dia fantatra fa avy any amin'ny faritry Bongolava any Antsoroany Mandidy no viavian'ity tovolahy ity izay hita tamin'ny karapanondrom-pirenena ary ilay tovovavy kosa dia avy ao Ankerambe commune Ambano district Antsirabe faharoa izay namelaka amboty zazavavy kely voarotaona monja. Mila verina amin'lony ny asan'ny firenena halana faditra izay tokony halana faditra afana mampandroso ny firenena ho ny voavona ny taranaka Andriamanjaka eto Imerina ireo sia ireo mpitana asana ary mpandala fomba izay nanao fanambarana tamin'ity androan'ity. Madagasikara izay azo lazaina ho very asana amin'izao fotoana izao vokatra ireo fanimbazimbana sy fanotanana fady maro. Daniela Minorso. Maro loatra ny fametavetana sy fanotana fady ny vohitra masina sy ny razan'Andriana nisy teto amin'ny firenena. Nanomboka tamin'ny famindrana ny razana masina teny Ambohimanga nakany anaty rova ny 14 Martsa 1770. Nitota amin'ny fandorana indray ny rovana Analamanga, ny nanapahana ny amotana rehetra manodidina ny rova, ny nananganana ny kolizety tao anaty rova ny Aprily 2022, ny nanondrenana trano fivoahana fanaovana maloto ao anaty rova, ny fanovana ny anaran'ny rova ho rovan'i Madagasikara, ny famadiana ny anaran'ny kianjan'i Mahamasina ho kianjan'i Bare sy ny maro tsy voatanisa, antony mahavery asina ny firenena, raha tsy laza fa tsy Analamanga ho ny taranaka Andriamanjaka teto Imerina, notronon'ireo mpitana sy mpandala fomban-drazana. Noho ireo zava-mitranga ireo dia very ny hasina Analamanga sy i Mahamasina. Koa izay taranaka Andriamanjaka teto Imerina, hotronony ireo mpitana sy mpandala ny fomban-drazana ary omban'ny taranaka dia anarana ny tsy mety amerina ny hasana voahota fady ka anao midingana rehetra handavoariana izany. Raha iverenana, isan'ny mampagisitra ny firenena fa ihany koa tsy mampivoatra ny sambatan'olona ankoatra ny olana teo amin'ny fitantanana ny fahaveresakasina noho ny tsy fanajana na ny fanotana fady ho hiatrany teo anivo ny vovona ny taranaka Andriamanjaka. Antony ilana ny firosona amin'ny famerenan-kasina raha ny fanazavana. Andao eritreretio ohatra ny olombelona anankiray Madagasikara. Lasaka atao andava-piringa mba tsy hinako izy direct, bifotra hatrany amin'ny lohany. Dia miverina avana izy mampiasina. Dia entina ny amin'ny rano mandeha, asolona amin'ny maloto, ampandrona amin'ny volafotsy, ampandrona amin'ny odifady, dia embohana, dia soronana, dia miverina amin'ny asiny. Dia ohatr'izay. Raha olona va latsaka avany andava-piringa ka tonga dia
alefanao amin'ny fiainana de tsy savaboka amin'ny fiainana iny de ohatr' zay ny firenena hoe diovina izy asorona tsy mety alana fatotra ny tokony anafatotra de miverina amin'ny asa izy de lasa mandroso mivelatra amin'ny fiainana am'izay zay zany no ataontsika mba anana ny taranaka faramandimby an'izany fahasoavana zany tsy ivina amin'ny alalan'ny fombafomba irery ihany no ahafana mamerina izay asina izay ho an'ny firenena ho iatrany ny fanazavana fa fokotany maro eto andrenivohitra no nahitana hetsika fitakiana fanesorana ny se fokotany hatramin'ny androany isalarana voalohany tao anatin'izay ny teo anivo ny boriboritany fahadimy taoriany teny Ambatomaro nisy ihany koa ny teny Ampantokana sy Nanisana isanahitana fitakiana ihany koa ny teny Akadimbahoaka Andrefana tamin'ity andro an'ity Tojondrina Tahiry Anton'ny fitakiana fanalana, ny fisian'ny fanararao tampahifana, ny kiatranatrano sy ny fanavakavahana, ny fanaovana ampimamba ny volam-bahoaka, indrindra ihany koa ny fomba fametrahana ireo seho fokotany ireo izay nisy loko politika. Raha ny teny Nanisana boriboritany fahadimy, ankoatra ireo olana maro mampitaraina ny vahoaka, no ny seho fokotany olon'ny mpitondra volomboasary no antony tsy aneken'ny ponina ny lehibeny ny fokotany. Asory miaraka amin'ny vava amin'ny teny satria mafy loatra ny mahazo anay ponina eto amin'ny fokotany ka mangataka izay tompoko mba ny alan'ny fokotany rehetrarehetra izay fofopofony raha olodinina rehetra dia tokony hiala teto dia mangataka izay tompo efa mila fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy to. Nisy ny teto ny andro masom-pokon'olona fa tena hoe nandoa daholo ny etanina daholo zany izay teto dia samy nandoa isa-tokantrano nefa tonga le ankizy amin'ny amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina tsisy an'izany fa nahitroky olo io zay raha mangataka taratasy eo aminazy tena fa zay aloha dia tena miara-manolo tanana daholo aloha fa tena mijaly zay amin'io présidana io tena mijaly zay Ny fitakiana fialana se fokotany izay nanomboka ny potra tsikelikely tao aoriany ny rodanany ny fitondrana volomboasary. Raha ny fantatra efa ela ireo ponina ny tsy nakatoa ny se fokotany misy azy ireo saingy tsy afa manoatra noho ny fisiana tsindry politika n'ireo olona nitondra teo aloha. Isany nahitana hetsika ihany koa androany ny teny amin'ny fokotany Nampantokana boriboritany fahadimy. Mila miala presidente Nampantokana satria nahoana angalana maka residence zay ara-tsy ampy adidy aloha tsy mahazo taratasy ny RF2 atao zareo tsintsina nefa milalao afakonay firy tafo eto amin'ny tanàna ity sady ambanina ny RF2 no alikainy zay tsy manay kitakina vola isatrano anefa ny tsy tonga any amin'ny RF2 karama tolona foana zay teto Ampantokana nandritry ny 3 andro nefa ny rehefa nandeha tany amin'ny préfet izy dia milaza fa tsy hiala izy satria taratasy hono ny dirany teto taratasy ny elana eto avelao izay gadra ho Ampantokana kanefa ny vahoaka no mitaky an'izy amin'ny fanjakana any ny vahoaka ka tsy maintsy miala izy tompo sao dia zao nisy fanamboaran-dalana nanangonana vola tsy mantelo taona ny nalaina nisy name 10 million teto fokotany natao petatoko ny lalana tsy hitan'ny vola tsy hitan'ny fandrosoana angatahanay satria rehefa mitaky ny vahoaka mitaky ny rariny dia anaovana karate atao fokotany sady mena sena miteny ratsy ny président fokotany manalika vahoaka dia efa tsy tiany vahoaka izy fa mbola manao botolo ihany izy ihany nitondra eto an'ity fokotany ity. Itrotra ny vahoaka raha mitoy ny fanararao tapahefana ataon'ny fokotany hoy kosa ny teny Akadimbahoaka Andrefana androany tsy manaiky alina ny fokotany fa mandefa fampitahorana sy raha matahora ireo ponina. Mandefa mesazy amin'ny olona manao menasy zany zareo efa asorona moramora teo vahoaka amin'ny manala anazy betsaka loatra ny zavatra tsy mety amindreo na fakana vola meopapana fampandehanan-draharaha rehetra ety amin'ny fokotany tsisy mandeha amin'ny loana fitondran-tena an'ireo tsy mandeha amin'ny loana. Tsy vahoaka ny tompony fahefana zao rehefa miala rajoelona dia miala koa ny fotony na nitapa-kevitra koa ny vahoaka teto amin'ny fokotana Ouest Akadimbahoaka anala ny président fokotany satria mikaikaika ny vahoaka amin'ny fakana vola miompampana amin'ny vahoaka io nefa io vola io tsisy mandeha fampandrosoana eto amin'ny fokotany na misy mibomba mipoaka ozy izy dia sy ala satria zaho ozy izy ny fanjakana hono nametraka azy dia ny vahoaka ozy izy tsy analana azy amin'ny asany misy nefa ny vahoaka eto Akadimbahoaka tompo dia efa mangetaheta fanovana tanteraka. Nahitana hetsika fanalana se fokotany ihany koa ny teny Ankazo Mangavaratra Andavamambana Teazo Ambomitsinjo Ambomanarina Ivandry sy toerana maro teto Antananarivo sy ny manodidina ary tany amin'ny faritra. Eo anatrihan'ireny disadisa samihafa eny anivon'ny fokotany maro manerana nosy
ny amin'ny fitakiana fanesorana sy fokotany reny manambarany eo anivony antoko marina fa fotoana zao irosona amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny rafitra miaingy ny fotony raha mipetraka araky ny tokony ho izy ny rafitra eny anivony fokotany aingana kokoa ny fampandrosoana madio ny fividianana rano fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androan'ity andoarantsika ny fanampanazavana tsy chef fokotany fotsiny tokony ho fiditsika fa tenerana amin'ny fokon'olona ny fotony zany hoe karazana komity izy io na vondron'olona hitantana fokotany anao tenerana ny ray amin'ireo vondron'olona ireo ny fidina ho chef fokotany andraikitra chef fokotany voalohany zany dia tokony misy eo ny olobe any fotony olobe totena zany ny anankiray amin'ireo faharoa ny tanora satria ny enimpolo isanjaton'ny malagasy zao tanora ary ny tanora raha teo nitarika an'ilay fanovana hatrany fotony zany tokony omena sehatra ny tanora mba hanana andraikitra ny fokotany misy azy fahatelo dia ny vehivavy satria ny vehivavy dia ny atsasa manila maherim-ponina ihany koa vehivavy mena andraikitra ny vehivavy fa ny anankiroa ambiny dia tokony ireo olona mpisehatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana eny fotondra ireo zany sady mitantana ny fokotany no manao ny tenerana sy ny fanerasera amin'olona inona ny lalam-pampandrosoana satria ireo fokon'olona ny fotony io tokony vadika vondrom-bahoaka paritra io amin'ny fitondrana manaraka izay le fanovandrafitra ny fotony tena omena andraikitra ny fokon'olona omena hoentomanana ny fokon'olona ampandrosony any fotony ireo koa no hanao ny lisy-pifidianana amin'ny fifidianana manaraka dikan'izany ireo zany dia tsy maintsy apiditra lisitra ara-dalàna mba tsy hisy tavelatra ny vahoaka ny nametraka an'ireo manana didy ireo zany tsy andatsaka mihitsy ny olom-pirenena ao aminazy ao anatin'ilay lisy-pifidianana azo antoka kokoa ny lisy-pifidianana rehefa mifokon'olona no mikarakara satria izy malala hoe iza no mipetraka ety iza no tsy mipetraka ety fa nanatanteraka fivorimbena assemblée générale ihany koa androany syndicat ny mpandrarany fonja ka tapaka nandridry zany tsy anekeny intsony fomba fitantanana nataony tompony andraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha takina ihany koa izy ireo ny anovana ny rafitra amin'ny feny asy ireo mpandrara zay nanamafy ny antso an'ny filoham-panjakana amailo azy ka navaka ireo mpitolona sy izay mety hisavika ny tolona ho an'ny fanavotana sy ny fanovana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dorantsika ny fanampanazavana ka hoy izahay hoe raha tena fanovana tokoa ny tadiavana raha tena fanovana rafitra araky ny matimatesana zay nanaovantsika tolona niaraka aoka mba ho le fanovana tokoa no atao fa tsy famerenana le pratika zay efa nisy teo aloha nanimba ny firenena ka mba tsy ho verim-poana zay ezaka sy tolona zay natao zay mangataka izay sendika ny fandrarana-ponja mba hitodika tanteraka amin'ilay fanovana rafitra izay misy idiranay satria rafitra ny tena naharesy lahatra anay satria zay anatin'le rafitra ratsy amin'izao ka rafitra nay tena ivana fa raha ny antso ny syndicat rehetrarehetra ny antso ny mpitolona hoe anova rafitra dia navitrika izay satria mahakasika anay zay zavatra zay lafomba afa mitaky ny lalàna ny sihatry ny asa tanan'ireo syndicat ny mpanao asa tanana ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany izy ireo zay na tsy aro natao ankilabao nandritra ny fitondrana teo aloha tsy aro asoarvelo sehatra asa mamelona fianakaviana malagasy mahery ny 12 tapitrisany tontolon'ny asa tanana ankehitriny tsy nomena lanja ireo mpisehatra nandritra ny fitondrana teo aloha hoy ny sendika ny mpanao asa tanana eto Madagasikara isan'izany isakatsakana amin'ny fahazoana tsenam-barotra sy ny akora fototra izay isan'ny antoka amin'ny fampivarana ny asa tanana mitaky izy ireo araka izany aniana lalàna ny sehatry ny asa tanana izay fanotra iray amin'ny fampandrosoana satria hatramin'izay ny mpanao asa tanana dia akilabao foana amin'ny akora fototra lasa miondrana daholo ny akora fototra ohatra ny hazo ny fibre ny rofia ny zavatra zay rehetra miankina amin'ny asa tanana dia miondrana brita daholo ny angatanay manokana dia tsy mba iondrana ny reny rehetrarehetra reny fa voahodina daholo reny vao miondrana mangakalaka koa zay ny fahalalahana ny asa tanana rehetra zay vita amin'ny asa tanana dia tokony halalaka eny amin'ny douane ny fanamorana ny taratasy amin'izany no angatanay koa ohatra amin'ny hazo zao dia tokony rehefa hazo vita sikotra dia tokony ivoaka daholo ohatra ny odim-boay rehefa vita poketra na vita portefeuille na vita asa tanana dia tokony ivoaka daholo lasa ohatra ny akilabao foana mpanao asa tanana satria rehefa tonga eny amin'ny aéroport ny entana dia verina daholo nefa fampandrosoana ny ilaina mavesatra ho an'ireo mpanao asa tanana ihany koa ny etralaina amin'izy ireo sakana iray tsy hidirana amin'ny ara-dalàna ka takina ny hanamorana ny fandoava-ketra amin'ny sehatry ny asa tanana
Mpanao asa tanana hoe avy miasa ny atam-boly na eny atam-bary vao manao asa tanana ary tsarovo fa ny asa vita amin'ny mpanao asa tanana nanao midy kely tsy manana budget manokana ngeza be amin'izany ny mpanao asa tanana nefa ny mahatratra 7 alina sy 3 hetsy ny etra amin'ny mpanao asa tanana tsy zaka ny mpanao asa tanana zany efa nisy lalàna taloha teo hoe 9 sy 1 alina ampidirana mpanao asa tanana raha izany no jerena amma mpanao asa tanana mpikirakira misy telo tapitrisa mpanao asa tanana eto Madagasikara dia tokony handroso azy Madagasikara raha amoraina ny etra amin'ny mpanao asa tanana fa tsy zaka mpanao asa tanana zany amanitra zany ka mahatonga ny mpanao asa tanana tsy miditra amin'ny ara-dalàna dia vokatry le etra ataon'ny fanjakana. Eo am-piandrasana ny governemanta vaovao itsangana nangataka ny sendika ny mpanao asa tanana eto Madagasikara ny ampaleo tena ity sehitry ny asa tanana ity na ny ara-pitany tanana na ny ara-bola mba ho matiana sy ampitraikefa amin'izany sehatra izany ihany koa izy ireo no tompon'andraikitra isana ny ministera. Fananohy ny fidinana an-dalambe mitaky ny fialany ny ben'ny tanàna ny manjaka andriana sy ireo mpiara-miasa amin'ny androany ireo mponina atao an-toerana be loatra hoy izy ireo ny fanararaotana sy fitakim-bola tsy mazava atao amin'ny olona mikarakara taratasy eo amin'ny komuna raha ny fitaraina ireo mponina ka anton'izay fitakin'izay fiverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana tsy nisy fijerena sy fanamboarana efa antonany maro ireo trano fonena ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo nisy amin'ny mpianatra ankilany mitombo isa-taona ka mitarika tsy afatombana ny toeram-ponenana ihany koa izay misy fiantraikany amin'ny firindrany ny fampianarana amin'ny ankabeny aingo rakotondriana kolo fianaratsoa. Efa era mahita ny fanteran'ny fotodrafitrasa izay misy izay tsy nisy fikojakojana antaonany maro ankoatran'ireo may izay tsy nisy solony fa ny tena mampijaly ireo mpianatra dia ny resaka herinaratra sy rano izay fa ela no zara raha nandeha amin'ireo toeram-ponenana ireo ka anaovan'izy ireo antsoavo. Takinay ny fanatsarana ny fonena sy ny manodidina anay fametrahana ny transfo izay efa misy ao amin'ny tompona andraikitra mba hampandeha araka ny tokony ho izy ny jiro ary fanamboarana ny installation ny jiro rehetra amin'ny couloir sy isotokatrano fanamboarana ny pompe rehetra eto amin'ny cité R+3 ary ho fampiakarana izany hatramin'ny rihana fahatelo. Ny zavatra tena hoe tsapa moa zany efa hoe simba kehitrina dia ny pompe efa tsy mandeha ny araka ny tokony izy ireo satria lasa efa any amin'ny dosy any amin'ny WC ny mpianatra no matsaka. Nisy moa zany efa fanatsarana nataony teo aloha fa fanatsarana vonjamaika araka ny tenin'ny zareo nefa hatreto le izy dia araka izay mahavonjamaika azy zay dia tsy vahaolana maharitra fa vahaolana ohatran'ny vonjamaika no entan zareo dia mijaly ny mpianatra ty eo ihany koa ny jiro ao anatin'ny fotoana fanaovana examen mihitsy ny mpianatra no tapaka ny jiro izany dia anisan'ny tena mamparary any mpianatra satria ny jiro dia zavatra tiany ilainay nefa dia tsy hovany zareo tompona andraikitra. Eto izay dia manatena fa hamaly ny fankatahanay araka ny tokony izy ianareo. Ny bâtiment R+3 izay efa saika hitovizan'ireo mpianatra izay monina eny amin'ny cité-ny mpianatra moa ireo olana ireo ka izao andrasana izao ny fijerena sy ny famahana izany. Nanao fitokonana ihany koa ireo mpampianatra ao amin'ny distrika ny Vondrozo etsika ho fanehoana fiombonana amin'ireo mpampianatra sy mpanabe manerana ny nosy. Marina manokana fa ataonany maro no sy nisitraka izany fisonota-karama izany ny izahay mpanabe. Alignement des grilles indiciaires de tous les fonctionnaires, avancement automatique sy intégration automatique, fakana vola amin'ny mpampianatra rehetra manao dossier. Raha matahorana ataon'ireo tompona andraikitra sy ny famonjana olona na affectation sy araka ny tokony ho izy, ny kitranantrano na kolokolo. Marina manokana fa izao fanambarana izao dia iombonanay hevitra amin'ny mpanabe rehetra manerana ny Madagasikara. Nisy ihany koa ny diabe na ny on'ny vahoaka ny hafaliny noho ny fialan'ny andrajoelina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondray ary tomboky lasy tombo vavy matomboko.
URIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formations. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.